Ia, dia mbola ampifaliana indray no hiara-bahana no tanteraka indray ao anatin'izao fandarana mahafinaritra izao hatsapahantsika ny herin'Andriamanitra sy ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ho zaraina amintsika ny fahamarinana ao anatin'izao vidéo izao izay hojerevantsika na ianao ihany koa izay mandre any anaty onjam-peo any dia ambara amintsika ny tena fahamarinana marina ary hitoriana amintsika mba handraisan'ny olona fiainana zany satria mantsy ny filazantsara raha ny tena marina dia rehefa tena voatory dia mandray fiainana ny olona. Aza atao hoe kisendrasendra ny hahatongavan'ny filazantsara na ny tenin'Andriamanitra aminao fa ataovy tena zava-dehibe aminao mihitsy ny mandray miaino izao fandarana izao. Androany tsika dia hijery lohahevitra anankiray indray no jerevantsika ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa zany lohahevitra izany? Ny zavatra jerevantsika dia hoe ny filazantsara dia manova fiainan'ny olona. Ny filazantsara, ny tena filazantsara marina zany dia manova fiainan'ny olona. Manova olona ahoana moa zany? Manova ny fiainan'ny olona ho tsara, manova ny fiainan'ny olona ho lasa olona miavaka, lasa hafakely mihitsy ny fiainana satria miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny atao hoe fanahy masina, miaraka amin'ny Andriamanitra telo izay iray dia tena hafa mihitsy, miavaka mihitsy. Eny hoe mijerevantsika ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra aloha ao amin'ny Matio toko faha 4:20. Matio toko faha 4:20. Matio 24:14. Vakiantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aloha tsika satria tsy mety raha tsy mivavaka aloha mialohan'ny amelabelarana ny tenin'Andriamanitra sy hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ilaina mihitsy aloha mivavaka. Dia hivavaka aloha tsika hanondrika ny lohantsika minitra vitsy. Raha ilay fitiavanao misaotra betsaka anao indray zay raha mbola menao fotoana ahafahanay mizara mivoafy ny marina mba ahafantaran'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra marina. Tsy tsara ny fanana tsy manana fahalalana ho voalazan'ny teninao ary zany indrindra fanahy maso no hikelezana ahy hanambarana ny fahamarinana hitoriana ny tenin'Andriamanitra marina satria tena mitondra fiainana ny tenin'Andriamanitra. Jiro fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ary hitondranay ho any fiainana mandrakizay ihany koa. Mitondra fahafahana ihany koa izany satria fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka nareo tsy ho andevo ny voalazan'ny teninao ka zany tompo mba tianay mba ho tonga zanakao mandrakariva, hitoetra ho zanakao mandrakariva fa tsy hitoetra andevo ny fahotana. Matoky izay fanahy masina fa hiasa ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra indrindra tompo. Amen. Izao ary mivaky ny tenin'Andriamanitra Matio 24:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, na hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia ho voatonga ny farany. Hitantsika eo ilay hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hamaky tenin'Andriamanitra ihany koa tsika fa misy koa ny atao hoe filazantsara tsy izy. Zany hoe misy olona zany mitory filazantsara tsy izy. Izao ny hoe hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana tamin'ny fotoan'androny tamin'ny andron'ny Paoly ary satria moa manjaka dia manjaka ny mpamina ny sandoka na dia amin'izao andro iainantsika izao ihany koa aza dia misy ny atao hoe mpamina ny sandoka dia misy koa ny filazantsara tsy izy ary tsara ampahafantarina antsika zany ao anatin'izao fandarana izao. Galatiana toko voalohany 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy izy akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka dia hamadika ny filazantsarani Kristy. Fa na izahay na ny anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, hafa-tsy izay efa nitoriana taminareo
aoka ho voaozona izy. Hitanao am'izany fa misy ny atao hoe tena filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary misy ny atao hoe filazany tsara tsy izy, na hoe filazany tsara hafa. Misy mihitsy zany raha lasy anabavy io, mahaiza manavaka, mahaiza miaino, fidio ihany ny olona mba mitolo teny aminao, mahaiza mihitsy ianao zany manavaka e. Zay iny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny epistily nosoratan'ny Jaona any milaza mana hoe aza mino ny fanahy rehetra ozy fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia. Zany hoe mila manana an'izay esprit de discernement zay zany tsika amaha kristianina tsika, amaha mpivavaka atsika. Eto zany de milaza ny ten'Andriamanitra fa misy ny filazany tsara zay tsy izy, filazany tsara hafa. Ten'Andriamanitra de milaza fa ny tena filazany tsara marina de mitondra fiainana. Zany hoe jerevantsika ny ten'Andriamanitra ho amin'ny filazany tsara nysoratan'ny Jaona, Jesosy ihany no milaza an'io. Ny tena filazany tsara moa de Jesosy e. Jesosy le vaovao mafaly, Jesosy le filazany tsara, Jesosy le fahasoavana. Jerevantsika ny ten'Andriamanitra ho amin'ny Jaona 10:10. Vakitsika manomboka amin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary indringana. Avy ao mba hanana ny fiainana, Maria le teny hoe hanana ny fiainana. Tonga Jesosy mba hananantsika fiainana. De ahoana ny tohiny? Sady hananantsika be dehibe. Zany zany voalazan'ny ten'Andriamanitra raha tena tafiditra ao anatin'ny olona marina Jesosy, raha tena mandray an' Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny tenany manokana izy, de mandray fiainana izy zay ny dikan'izay. Io zany de maro mihitsy ny voafitaka e. Andeha hivavaka satria maika te hazo valim-bavaka, andeha hivavaka satria maika te hivaly ny olana, andeha hivavaka satria maika te handray fanasitranana. Tsy ratsy zany, fa tsarovy tsara ihany koa fa mila miandry tsika. Misy ny zavatra prioritaire, na zavatra vaindohan-draharaha, na zavatra voalohany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary misy ny zavatra secondaire na hoe faharoa. Zavatra voalohany amin'ny fanjakan'Andriamanitra de voalazan'ny ten'Andriamanitra ny Matthieu 5:7-8 any de milaza manao hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy atsika ny zavatra rehetra. Anampy anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe katsahana aloha ny zavatra rehetra, voalohany minona fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Inona ny ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana? Ao ny hitanao ny antsoina hoe herin'Andriamanitra miasa izany. Ao anatin'le fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra. Ary rehefa miasa ny herin'Andriamanitra de marina keny ten'Andriamanitra hoe manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Midika inona eo amin'ny fiainanao moa le herin'Andriamanitra? Ny herin'Andriamanitra de manosika anao lasa lavitra. Ny herin'Andriamanitra de manome anao fahazavan-tsaina. Ny herin'Andriamanitra de mitondra anao ho any midingana amin'ny avo ambonimbony kokoa. Ny herin'Andriamanitra de mampitombo fanantenana sy finoana ao anatinao, manokatra lalam-pandresena ho anao. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra tsy diso mihitsy tokony arahana. Mila miandry tsika riavaka, mitady an'io herin'Andriamanitra. Tsy magaga ny ten'Andriamanitra ny Psalamy 5:1-5 sy ny 5 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tapany. Tanao am'izany fa tena ilaina le manatanteraka le zavatra voalohany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny olona hoa tsy mahatsapa an'le tena fiainana ao amin'le tena filazany tsara marina zay toriana aminy. Toriana ny filazany tsara fa tsy mahatsapa fiainana izy satria tsy tena filazany tsara no tonga voalohany teo amin'ny fiainana. Fa raha le tena filazany tsara marina no tonga eo amin'ny fiainany de marina io tenin' Jesosy hoe avy ao mba hanana ny fiainana sady hananany be dehibe. Jesosy mihitsy zany le tena filazany tsara, izy mihitsy le tena fiainana. Zaho izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka raha tena ny fanena tamin'i Jesosy ianao, raha tena Jesosy marina no ivy ny toriteny zay toriny ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ao am-piangonana, de tsy maintsy mandray fiainana ny olona, mandray ny fanahy masina izy, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny herin'ny ota. Io herin'ny fahotana io nge ry havana de tahaka ny hoe hitanao ty tany zay misy antsika ity. Ianao zao raha ohatra hoe miakatra ery ambonin'ny tamboho na hoe ny an-davarangana de misaoty avy eny ianao amina ataontsika hoe 10 metres na 5 metres avy eny ambony eny mijorojoro eo ianao, mijorojoro eo amorony eo de raha vavarim-barina ianao de sotomin'ny herin'ny tany ary de midina. De tahaka zany ihany koa ty hitanao ty baiboly ty. Ty zao raha ohatra ka hoe avotsotrakao ty de milatsaka.
satria misy mihitsy zany atao hoe force de pesanteur. Io ny antsoina hoe herin'ny tany zay misintona ny zavatra rehetra. De tahaka zany ihany koa tsika kristianina na tsika olombelona zay sotomin'ny herin'ny tany, sotomin'ny herin'ny fahotana. Ny olona zany de tsy afaka amin'ny herin'ny miota na tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy raha tsy manana an' Jesosy le tena filazantsara. Jesosy de miteny manao hoe ny fanahin'i Jehovah tompony maro izy no atao anatiko satria izy nanositra hitoro teny somafaly, anafaka any ampahoriana, amoakany any an-tranomaizina, hitoro fahafahana amin'ny babo, hitoro teny somafaly amin'ny malahelo na mpandevitra na mahantra. Midika zany fa ao am' Jesosy mihitsy le herin'Andriamanitra. Jesosy le tena herin'Andriamanitra. Ka ny filazantsara tena marina zany de ao am'izay misy mitory an' Jesosy marina, ary zay koa no tokony andehanantsika. Be deabe nge ny fiangonana e. Misy mihaino toriteny ianao any amin'ny internet, any amin'ny YouTube, any amin'ny Google, any amin'ny serveur rehetrarehetra, any amin'ny atsotsika hoe any amin'ny réseaux sociaux. Be deabe ny fomba ahafahana mitory filazantsara, any amin'ny hôpitaly, any am-pianarana, any amin'ny cellule de prière, be deabe any am-piangonana. Fa mba dinio, mba hevery hoe tena Jesosy ve niivon'le filazantsara. Fa raha Jesosy marina no ivon'le filazantsara de tsy maintsy misy fahafahana ao, tsy maintsy misy fanasitranana ao, tsy maintsy misy famonjena ao, tsy maintsy misy démonia mivoaka ao, tsy maintsy misy fiainana be deabe voarahin'ny olona. Zay zany tena mahatsara an'le tena hoe Jesosy mihitsy moka ho toritsika milohany zavatra rehetra, faambokambon-javatra. Reny rehetrarehetra reny de karazana zavatra secondaire ary fanomezana na cadeau omen'Andriamanitra rehefa afaka amin'ny fahotana le olona. Zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe ilaina aloha afaka amin'ny heloka, afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de rehefa avy eo manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:5 de milaza manao hoe fa Andriamanitra hozy izy rehefa naniraka an' Jesosy Kristy zanany voalohany indrindra mitahanareo izy amin'ny fialanareo amin'ny heloka reo isam-batan'olona. Zany zany ny programan'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra hanafaka ny olona amin'ny heloka aloha amin'ny fahotana, ahatonga ny olona tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra iny. De rehefa tonga ao izy de karakarain'Andriamanitra ovay ny filazantsara ny fiainany, de rehefa avy eo miofy izy de hitanao mihitsy hoe tena mihatsara le fiainan'le olona, hitanao mihitsy hoe tena misy fiovana, misy fisandratana satria zay le filazantsara marina. Ka aza afangarotsika mahaiza manavaka ry havana raha tena miaino ny ten'Andriamanitra tsika na any am-piangonana na aiza na aiza. Manomboka zao zany de tena hanana maso-panahy mahiratra mihitsy ianao ary tena ahita mihitsy zay tena tian'ny tompo ambara. Ary raha mbola misy kira ny hazan-drano azy eo amasonao de ho afaka zany amin'ny alalan'ity toriteny ity satria ho fantatro ao ny marina. Zay le tena filazantsara marina e, mitondra fanafahana, famonjena, mitondra fiainana ho an'ny olona. Fa raha filazantsara tsy mitondra fiainana, tsisy vokany, de tokony atao ohatra tsika hoe fa sao de le mpitori-teny aloha voalohany indrindra tokony atao ohatra hoe sao de filazantsara hafy. Fa misy anie voalazan'ny ten'Andriamanitra hitantsika teo hoe misy ny filazantsara hafy zay nitorian'ny olona. De gaga Paoly manao hoe raha misy mitory filazantsara hafa aminareo izy tsy mitory ny fotom-pampianaran'i Kristy. Inona moa le fotom-pampianaran'i Kristy? Tafiditra ao anatin'izany voalohany indrindra mba hidirana ao fanjakan'Andriamanitra de mila mibebaka. Matio toko 4:7 de milaza Jesosy hoe tam'izany andro zany izy raha nanomboka nitory teny Jesosy de milaza manao mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Marka toko 2:15 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, koa mibebahy ianareo ka minoa ny filazantsara. Efa tonga hozy izy ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebahy ka minoa ny filazantsara. Zany zany ny programan'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra amintsika ry havana, de mba handraisantsika ny filazantsara tena marina. Ary ity ihany koa tiana mampahery antsika fa tsy voatery hoe diditsika le olona hoe ho any am-piangonana foana. Fa le olona anie rehefa mandray ny filazantsara, zay mahatonga an'ireny hitanareo rehefa mitory teny ankalamanjana na mitory teny any amina cellule na salamzany ka resy lahatra le olona tsy voatery ho any am-piangonana izy. Fa rehefa nandray ny filazantsara izy de avela ao izy hiaina misafidy am'izay lalana tiany aleha. Fa misy mantsy de ampitahorina indray le olona rehefa avy eo rehefa nandray ny filazantsara. Tsy voavonjy ianao raha tsy zao, tsy voavonjy ianao raha tsy mandao vola be ao am-piangonana,
tsy voavonjy ianao raha tsy mandoa ampafokarena be na mandoa rakotra be deaibe tsy voavonjy ianao raha tsy manao adidy lasa ohatra la ampitahorona indray zany le olona nefa efa nireny filazany tsara zany zany zavatra de mampalahelo mihitsy raha lasenabaly mampalahelo zany ry zavatra miseho eto amin'ny firenetsika rehefa torina ny filazantsara torina ny fibebahana de mibebaka le olona de eo ampitahorona indray maninona raha mba ampaherizina izy maninona raha mba torona lalana izy mba ho tonga any am'le tena fiafarany dia mba hanana faharetana am'le famonjena fiazakazahana zany ange zavatra tokony atao e fa mampalahelo misy olona de mampitahotra ary misy karazana fiangonana anankiray zay ry tena savana mihitsy ny fils de paix eo trinona ny fidiram-bola anao par mois de arakarakin'iny ny ampafolokarena tsy maintsy alohanao fa raha tsy zay de miala tsy homamby renao mampalahelo anie zany nga misy forosena ohatra zany anao fanjakany lanitra tsisy forosena ohatra zany aneo amin'ny fanjakan'andriamanitra jesosy ve de nga ianao nahita ao amin'ny baiboly ao amin'ny filazantsara ka hoe jesosy nanerin'ireo apôstôly reo na reo vahoaka reo fa izy ary nanao fahagagana ary izy mba hananandreo mba ahafahandreo olona reo mandray fiainana mahatsapa fanasitanana maivamaivana fa izy tsy nanery olona mihitsy ka mba mitandrimotsika zay mpitondra fivavahana na lo olona na mpitarika ao amin'ny fiangonana anankiray soa de mavakitratra olona na manery olona amin'ny fanaovana adidy na amin'ny fanaovana asa soa isan-karazany io anie tsy mila terena izy fa rehefa mandray ny fanahy masina ny olona automatika mandeha ho azy io rehefa vangin'ny fanahy izy automatika mandeha ho azy lasa manao asa soa izy mandeha manitra izy mandeha mitorotena izy tsy io ny olona ho a rehefa etseh amin'ny fanahy fiainon'ny fanahy masina de tsy mila terena zany ary zay koa lohe ny tena tian'andriamanitra manome ampifaliana ny tena tian'andriamanitra fa tsy ampimonomononana nakaterena ka tsara zany mialohan'ny amaranana tsara zany tsika mamantatra tsara mihitsy am'izao andro farany zao mampiriavana tena be dehibe mihitsy ny mpamina ny sandoka sy ny fivavahantsy izy ary zay mahatonga an'le hoe tena tiana mihitsy anao mba ho tonga tena kristianina tena izy kristianina tena hoe manana anarana voasoratra ny bokyny fiainany tena mitoetra tsara zany e zany ny zavatra tena tian'andriamanitra tongavana aminao zany ka aoka ianao tsy ho isan'ireo zay nandray ny filazantsara tsy izy fa efa nambara taminao teo ny tena filazantsara de reo olona zay tena mitoetra ao amin'ny fotom-pampianaran'i kristy mibebaka natao batisa le atao batisa koa loha tsy voatery hoe amin'ny anaran'ny ray na amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina na hoe amin'ny anaran'i jesosy tsy de resaka iny any karazana symbole fotsiny iny na formule fa le tena batisa rehefa tena mibebaka le fibebahan'le olona zany manamarina an'iny e andriamanitra anie tena andriamanitra marina e tsy hitanao Kornelio vao mbola tsy narotsaka tao anaty rano akory izy mbola tsy nasoka tao anaty rano akory de efa feno fanahy masina vita batisa amin'ny fanahy masina io zany le fibebahana sy le finoanan' jesosy ny tena mitondra an'io fa atsika aza rebirebenany amin'ny zavatra kely tsisy dikany zany resaka fombafomba mpivavahana zany aza variana am'izany tsika fa aokotsika le fibebahana sy le tena fialana amin'ny faratsiana sy le fiovam-piainana zany tena tokony hamaika atsika ry havana ka zay le fotom-pampianaran'i kristy bebaka atao batisa mandray ny fanahy masina de mitohy manao asa tsara miandry ny fiverenan'i jesosy eny amin'ny raha hoan-danitra raha zay ny ataonao de tena mitoetra amin'le filazantsara mariny ianao zay fa raha reo ny tsy ampy mba mibebaka ihany ianao nefa ianao tsy natao batisa amin'ny fibebahana jereo tsara fa natao batisa amin'ny fibebahana na de jesosy aza modelo antsika lazaiko voalohany mihitsy jesosy modelo antsika natao batisa amin'ny fibebahana ary tsy tany amin'ny rano kely koa fa rano be mihitsy zany hoe nalevona ny fahotany iny ange tangindona ny fandevenana ny fahotany asokany anaty rano voalevona tanteraka de aveo miara-mitsangana amin'ny kristy amin'ny fiainam-baovao ry paoly natao batisa ry petera natao batisa daholo reny rehetrarehetra reny ry olona be dehibe eo amin'ny asan'ny apôstôly natao batisa daholo reny ka izy ianao milaza ny tena ny kristianina tena izy nefa tsy natao batisa tsy lozika zany ary tsy marina zany sao de tsara baiboly ny fiainanao fa jesosy anie nyteny tamin'jaona hoe ataovy ihany ozy jesosy ataovy batisa ianao mba hatateraka amin'ny fahamarinana rehetra ny batisa zany de ny fibebahana sy ny firosonany ny batisa de mba hatateraka ny fahamarinana rehetra voalazany ten'andriamanitra
Ary rehefa vita batisa ianao de automatika ianao tsy maintsy mandray ny fanahy masina. Indraindray tsy eo ny eo fa indraindray Andriamanitra mbola mizaha toetra ny fiainanao hoe mety mbola tsy tena mahatoky tsara ianao de tsy mbola omenanao ny fanahy masina fa mety hoe zahana toetra elaela ianao mety hoe herintaona na apakaray taona na roa taona any mihitsy vao omen'Andriamanitra ny fanahy masina. Tian'Andriamanitra zany mba hiorona tsara mihitsy e, mba tena filazantsara marina ny voarainao de rehefa feno ny fanahy masina ianao de mamokatra fahatsarana am'zay, mamokatra le vokatra ny fanahy masina am'zay ianao de aveo lasa manao asa tsara am'zay ianao aveo. Lasa tsy teren'ny mpampon'Andriamanitra tsy hoe ndana miasa ho an'Andriamanitra, ndana mijory vavolombelona, ndana mitory teny, tsy ny mpampon'Andriamanitra tsony zany maniry anao fa ny fanahy masina, fitiavan'ny Kristy am'zay maniry anao mba hiasa ho an'Andriamanitra. De ianao ihany koa manana fanantenana fa voaray amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoanlanitra. Ka zay ny fampahirezana aloha zany nomenantsika androany mba tokony mba hanontany teny antsika hoe moa ve tena filazantsara marina ve ny voaraiko? Moa ve tena filazantsara marina ve? Le tena filazantsara, le tena tamin'ny andron'ny apôstôly ve le nanirana an'zareo mandehana am'zao tontolo zao nitoriany filazantsara sa filazantsara hafa? De anjarako sy anjaranao ary mandinika. Fa za zay nitoro teny aminao aloha de natsapa rehefa tena nibebaka de atao batisa de taoriana kelin'izay nandray ny fanahy masina de lasa nitoro teny ary de zao lasa mpanompon'Andriamanitra mihitsy aza de nitory ny filazantsara aminao zay tsapako zay noraisiko zay enoko no ambarako aminao. Za tsy afaka hizara, tsy afaka hanambara zavatra tsy noraisiko tsy niainako aminao fa zavatra tsapako zany ary niainako ary mba tiako ihany ko ianao zay miaino ankehitriny manaraka zao toriteny zao mba tena ho filazantsara marina ny voarainao. Aza mankany amin'ny fiangonana maty na fiangonana matory na fiangonana tsy atsapana ny herin'Andriamanitra fa aoka mba fiangonana tena mitory ny filazantsara marina, tena mitory ny fahamarinana, aoka mba izany no tena isy ianao. Dia dain'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy amin'ny alalany zany toriteny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahery izy daholo.